Dia itsidika vetivety any Vatomandry isika anisan'ny distrika misitraka ilay tetikasa asa Avotra Mirindra avy amin'ny fitondram-panjakana ny ao amin'ny distrika ny Vatomandry. Tetikasa izay natao ampivoarana ny farim-piainan'ireo mponina sahirana amin'ny alalan'ny famokarana any an-toerana manao ny fanajiajiana. Olivier Andremilolo miaja. Distrika anisany manana tahambony raha ny fahantrana sy ny ambana mety hampahantra ny mponina ny eto Vatomandry. Antony ny safidianana azy ho anisan'ireo isitraka ilay tetikasa asa Avotra Mirindra avy amin'ny fitondram-panjakana. Raha ny eto Tanambao voalohany kominy Tsivangina dia misy zato ireo ankohonana no mahazo tohana amin'ny alalan'ny fanomezana fiofanana miompana amin'ny fampivelarana ny famokarana toy ny teknika mpambolena maro samihafa. Tena tanjona zany dia hoe fanovana toe-tsaina aloha voalohany satria zany ny olona taty raha mbola zatra izy taloha hoe manao cueillette fa ny asa Mirindra zany dia mitondra fampivoarana fomba fiaina zany hoe mila mamboly aloha dia mila mikarakara zay vao mahazo vokatra. Tantanana tsara le izy dia ampita amin'ny taranaka faramandimby zany hoe approche ménage manko ny mifidy zany tena approche fa tsy manao le approche individuelle. Dia nandritra an'io le ciblage io zany no détectena an'le olona tena hoe ao anatin'le tena farany ambanin'le seuil de pauvreté zany. 5 andro isan-kerinandro izy miasa amin'ny ankapobeny 4 andro tsy ao anatiny sabotsy lahady. Dia mandritra an'izay 5 andro izay izy omena tampokarama 570. Iray amin'ireo nahazo tohana ka nivelatra amin'izay ampiariana hafa i Ramatokely Rasolomampiondrona. Namboly vary nanao charbon izy teo aloha ary niditra amin'ny famokarana lavanila ankehitriny. Zay zany taloha le voly zay fa mbola voly ara-drazana, voly saritaka zany. Dia ndraika koa zany fa nisy voly nisy asa Avotra Mirindra regny dia ampianarina zany zay amin'ny chantier hoe mila manao voly teknika. Dia nanohatra nagnano zay taty, nagnano zay kanela fa kanelany somary lavidavitra fa vanily ty zao akaiky dia vanily ty atoro. Amin'ny ankapobeny dia saika ireo voly fanondrana toy ny kanela, lavanila, korasola izay mifanaraka amin'ny toe-tany sy ny toetrandro ety an-toerana no hanofanana ireto mpisitraka ireto. Ankoatr'izay efa voly na izay ampiariany teo aloha mba hampivoatra trano ny farim-piainan'izy ireo.